A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ny famitinana ny toroteny zomany Hazrat Mirza Masrour Ahmad adallahu ta'ala binasri al-aziz tamin'ny khutba zoma faharoa volana mai 2025 taorian'ny famakiana tasahud sy ny ta'awudh ary suratul Fatiha. Hazrat Mirza Masrour Ahmad adallahu ta'ala binasri al-aziz niteny fa izy dia handeha hanohy ny tantara ny fisehon-javatra izay niseho tamin'ny adin'ny Mota. Niteny Khalifa malalatsika fa rehefa nanao veloma tamin'ny Hazrat Abdullah bin Rawah radiyallahu anhu mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa sallam, niteny taminy fa hoe izy dia handeha amin'ny toerana izay misy ireo vahoaka dia tsy miankohaka tanteraka loatra amin'ny Tompo Allah, ka noho izany izy dia tokony ampitombo ny fiankofana rehefa tonga amin'ilay toerana. Ka niteny Khalifa malalatsika adallahu ta'ala binasri al-aziz fa hoe io taridalana io dia ampiaritsika amin'izao fotoana izao, tahaka tsika dia monina amin'ireo firenena izay misy ireo vahoaka izay manadino tanteraka an'izanahary, ka tokony mifantoka tsara isika amin'ireo vavatsika rehetra sy ny fanompoatsika. Aveo io Khalifa malalatsika adallahu ta'ala binasri al-aziz nilaza fa hoe aveo i Hazrat Abdullah dia mbola nangataka taridalana tampaminantsika masina sallallahu alaihi wa sallam, ary niteny tamin'ny mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa sallam fa hoe izy dia tokony mahatsiaro foana ny Tompo Zanahary mba hiaro azy amin'ireo raharaha rehetra. Rehefa niainga Hazrat Abdullah radiyallahu anhu dia nitomany mafy, ka nantany azy izy hoe fa nahoana ianao no mitomany? Ka namaly azy izy hoe za dia naheno ny mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa sallam namaky toko sy andininy ity hoe wa in minkum illa wariduha kana rabbika hatman maqdiya, tsy misy aminareo ka tsy handalo amin'ny afobe, lalana tsy azo hialana izany amin'ny tomponao. Toko 7:270. Ka nampatahotra ny Hazrat Abdullah radiyallahu anhu izany toko sy andininy izany. Io toko sy andininy io ihany dia mbola milaza fa ireo mpino dia hijaly eto amin'ity fiainana ity amin'ny alalany tanin'ireo fahavalo, ka ireo izay mivavaka dia voaro amin'ireo fahasarotana avy amin'ireo tsy mpino. Nilaza Khalifa malalatsika fa hoe ireo miaramila dia hiala amin'ny andro zoma amin'ny alohan'ny vavaka zoma, ka i Hazrat Abdullah dia niritardeny ny fandehanany mba ahafany hivavaka aorian'ny mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa sallam. Tamin'io ihany nefa mba nazahoany Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu anhu vintana mba hanjay anjara amin'ny ady miaraka amin'ireo mpino, ka ireo tsy mpino dia nanomboka nanangona miaramila tao Syria izay miisa rivola. Ka rehefa naheno an'izany ireo mpino dia Hazrat Abdullah radiyallahu anhu dia nanome couragement ireo miaramila mpino mba hanohy ny lalan'izy ireo ary mba tsy haninina ary mba handeha tsy hisy tahotra ho faty martiora, na zareo miverina miaraka amin'ny fandraisena na maty amin'ny alalan'ny martiora. Aveo Khalifa malalatsika adallahu ta'ala binasri al-aziz dia nilaza ny fahafatesany ireo sahaba nandritra n'io ady io, ka nilaza Khalifa malalatsika adallahu ta'ala binasri al-aziz fa rehefa tonga tena amin'ny toerana Mota ireo mpino dia nanao fanomanana satria ireo fahavalo dia eo akaiky ihany. Ka i Hazrat Zaid bin Harith radiyallahu anhu dia tena niady mafy tokoa ziska izy maty martiora, ka i Hazrat Ja'far radiyallahu anhu no nitazana n'ilay sainam-pirenenan'ny Islam ary niady mafy koa izy ziska izy maty martiora koa. Nilaza Khalifa malalatsika fa rehefa ni maty Hazrat Ja'far radiyallahu anhu dia Hazrat Abdullah bin Rawah
radiallahu anhu no naka sainam-pirenena islam ary niady mafy tena niady koa izy ziska izy maty maritsoro ka izy telo lay ireo dia nalevina amin'ny fasana iray ka rehefa maty ilay mpitana ny sainam-pirenena islam dia nanodidina tamin'ilay saina europino islam ary nanaiky fa ny saina dia omena ny Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu ka i Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu dia nandamina ireo miaramila ka rehefa nahitan'izany ireo tsipino fa hoe i Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu dia nandamina tsara ireo adipaikany ireo miaramila mpino islam dia nieritseritra ireo tsipino ireo fahavalo fa hoe misy hery vaovao na hery hafa indray tonga hanampy ireo olona ireo mpino dia lasa natahotra ireo tsipino ary nilefa avokoa ka avy eo i Allah dia nanambara tamin'ny mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa alihi salam ny mikasika izany faresena ka latran-dranomaso mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa alihi salam ary nitsangana izy nilaza tamin'ireo mpino tao Madina mikasika izany fandresena izany ary avy eo i khalifa malalatsika adallahu ta'ala bin Nasr al-Aziz dia nanazava ny mikasika ny mazava-dehibe ny fanomeza lanja ny sainam-pirenena izay nalainy avy ao amin'ny teny ny Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radiallahu anhu ilay khalifa malalatsika faharoa avy eo khalifa malalatsika adallahu ta'ala bin Nasr al-Aziz dia nampirisika mba hivavaka foana amin'ny situation rehetra izay misy eo maneran-tany ary avy eo i khalifa malalatsika adallahu ta'ala bin Nasr al-Aziz dia nivavaka janaza ho an'ilay namana izay maritiora antsoina hoe Muhammad Asim